Eo afaka va ianao? Eo afaka va ianao? Fandarany iarana fiangonana Refy Androndrakely. Ny ary-tompoko mbola fifaliana lehibe ho ahy ny manolotra ny arahaba ho anareo rehetra mpanaraka ny fandarana teo afaka va ianao zay karakarain'ny fiangonana Refy Androndrakely. Faly aho am'ty andran'io ity satria afaka izara fahasoavana ho anareo tsiraray avy zay fa eo am-pototry ny fahitalavitra. Ny faniriako de zao, tsy fandarana mahafinaritra anao fotsiny ane ny fandarana karakarainay, fa fandarana hitondra fanafahana ho anao, fandarana hitondra fanasitranana ho anao, fandarana hitondra ihany koa fitahiana ho anao mandritry ny fahavelomanao eto ambonin'ny ty tany ity. Noho izany, raiso tsara ny tenin'Andriamanitra zay entinay ho anareo, fa ho hitanareo ny fiasan'Andriamanitra mahagaga. Ny ao anaty baiboly mantsy de izao, zay mino ny teny ihany, zay mandray ny teny ihany, ny olona tak'izany no azon'Andriamanitra anehoana ny maha-Andriamanitra tsy toa azy. Amaky baiboly avetrany azy isika am'izao fotoana zao ka sokafy ny boky baibolinao ao amin'ny Jaona 10:10. To zao voasoratra ao: izao avy mba hanana ny fiainana sady hananany be de be. Korotiana 2:5-10. Koa raha misy olona ao amy Kristy, zay voasoratra, de olom-baovao izy, efa lasa ny zavatra teo aloha indreo, efa tonga vaovao ireo. Amin'ny alalan'izay andinitsoratra masina 2 no vakintsika izay zany a no akantsika fampianarana am'ty androandroany ity, ka dia mialohan'izay andao anokana fotoana anaovana vavaka isika. Ahondre lohanao tompoko. Ry Andriamanitra raiko, rainay malala, rainay masina zay ny an-danitra, misaotra anao zahay fa noho ny alehibe ny fahasoavanao dia nataonao nisy ity fandarana ity, ary mihitsy matoky aho fa amin'ny alalan'izao fandarana izao dia amangy ny olona tsiraray avy isatrano ianao, ka hitondra fanafahana ho azy, fanasitranana ho azy, ary fitahiana ho azy. Omena voninahitra ny am'zany rehetra zany ianao ry Andriamanitra io. Hiasa ampanomponao ianao, hiasa am'ireo olona zay mandray ny teny anao androany, amin'ny anaran'i Jesosy misaotra tompo. Amen. Averina vakina moa lay teny a, lay novakintsika teo aloha, Jaona 10:10 to zao voasoratra: izao avy o Jesosy mba hanana ny fiainana sady hanana be de be. De Korotiana 2:10 de o Paoly apôstôly mazava ny voasoratra: koa raha misy olona ao amin'ny Kristy, de olom-baovao izy, efa lasa ny zavatra teo aloha indreo, efa tonga vaovao ireo. Mazava ny voasoratra ry mpiaino malala: tonga ty ambony tany Jesosy mba ame fiainana ho andreo olona zay mino azy sy zay efa nandray azy. Zany hoe raha tao anatin'ny olana foana zany le olona, nanana fiainana nangidy, nanana fiainana resy lava, na ihany ke hoe kivy sinamofo, de zao rehefa tonga ho am' Jesosy le olona, dia omeny fiadanana, omeny fifaliana, omeny fitsaharana, ka mba hatonga an'zany ho tanteraka dia ho vonjena zany ianao androany, ho afaka am'le olana mahazo anao, ho vonjena zany ianao androany, ka ho ataony mpandresy. Tsy resaka fotsiny ihany anefa zay teny nambarako taminao zay, fa tena ho ataon'Andriamanitra tokoa, ho ataony aminao rehefa tena tonga ao am' Jesosy ianao.
zany nge no antony tokam Paoly nanazava hoe ko raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy, efa lasa ny zavatra teo aloha ndreo efa tonga vaovao ireo. Fa izao anefa ny zava-misy, zao anefa ny zava-misy ho ia maro amin'ny olona no tsy mety afabela amin'ny olana na de efa tonga ao am' Jesosy aza izy, efa manao zay aza atao izy, manao zay aza atao le olona fa ny teo ihany ny teo, tsy misy masoandro miratra ho azy mihitsy ny fiainana eto ambony ty tany ity, ary amin'ny farany azy a de lasa very fanambola velona izy, very fanambola velona izy satria tsy mety tanteraka aminy ny tenin'ny baiboly, ny toriteny na ny fampianarana zay ataona mpanompon'Andriamanitra. Araky ny nambarako tamin'ny heriny mantsy, ao re olona manana olana amin'ny fameloma-tena, tsy mety afaka am'zany mihitsy izy, mandamoka sy maty akarana foana ny zavatra rehetra ataony na inona inona. Ny sasany tsy mety mahita asa, ary raha mahita asa aza izy dia karaha mahavary-masaka arabaky teny, na ihany ko tsy maritra am'ilay asa, manala tena na voaroaka foana. Ao reo zay manana olana amin'ny alalan'ny trosa tsy mety voaefa mihitsy, maka trosa atsy izy mba anefana trosa, de maka trosa atsy indray izy mba anefana trosa. Trosa entina mamafa trosa dia mahabe trosa, zany ny olana mahazo ny olona maro am'izao vaninandro misy antsika izao. Ao ndreo reo zay mana olana eo amin'ny lafiny ara-pitiavana, efa nambarako tamin'ny hery moa zany, toy ny olona rehetra ihany izy, maniry ny hanana tokantrano, maniry ny hanambady, fa saingindrisy tsy mety tonga am'zany mihitsy a ny fiainany izany. Ao ndray reo olona manana olana amin'ny lafiny fanambadiana, ka mikasika ny amin'io fanambadiana sy io tokantrano io ndray zany zao no horesantsika am'ty androandroany ity. Hojerena am'zany ny fisehon'le olana ara-panambadiana na ara-tokantrano, hojerena am'zany ihany ko ny fototra matonga ny olana ara-panambadiana sy ara-tokantrano io, ary hojerentsika ny vahaolana mba hatonga atsika voavonjy tokoa am'izao andro mpahavelomantsika izao. Tao anatin'ny taona maromaro nanaovako ny asan'Andriamanitra zay ry havana malala, ry mpiaina, de izao nahitako karazana olana eo amin'ny lafiny fanambadiana na eo amin'ny lafiny tokantrano, ary zay sedra nyty olana ity dia kivy tanteraka mihitsy, mamoy fo, ary misy aza tsy te ho velona intsony eto ambony ty tany ety satria efa tsy zaka ny atodony intsony le olana ara-panambadiana na le olana ara-tokantrano zay miatra eo amin'ny fiainana. Amin'ny akapobeny ry havana azavaiko aminareo zay mpanaraka zao fandarana izao a, fa ny fototry ny olana ara-panambadiana na ny fototry ny olana ara-tokantrano de tsy inona akory fa ny fisina ozona na ifanaratsy zay a mitoetra ao am'lay olona na ao am'lay fanambadiana na lay tokantrano zany. Ny olana anefa de izao tsy tena mino ny fahamarinana zany ny maro amin'ny olona, na dia efa tonga ao am' Jesosy aza izy, ny ao an-tsainy de hoe ny vadiko ny tena ratsy, sarotra iarahamonina mihitsy izy, tia tena ny vadiko, tsy zany mantsy fa hatrany am-boalohany de efa saingy tsy hanambady an'ity lehilahy vadiko ty ao, fa saingy noho ny fitarainana, saingy noho ny fifonana dia nanaiky ihany ao, kanjo ay tena lehilahy tena ratsy mihitsy a ity vadiko ity. De toy zany no eritreretin'ny olona hoe fototry ny olana misy eo aminy, eo amin'ny lafiny fanambadiana na ny tokantrano. Ny fanaon'ny olona de zao, ailiny any amin'ny vadiny ny olana
hoe fototsy ny olana misy ao amin'ny zareo. Kanefa ho manokana rehefa tena nandinika aho ary namakafaka de nitako de zao niozina sy ny fanaratsy tsy mbola tapaka, tsy mbola voaroka no tena fototsy ny olana misy eo amin'ny fanambadin'ny olona sy ny tokantran'ny olona maro amin'izao vaninandro misy antsika izao. Efa nahita aho voalohany tamin'ny fotoana nanaovana soratra, nanaovana an'ilay mariazy no tsy nipotra lay olona anambady azy na le olona akavady azy. De niaka teo ny olona rehetra, niaka teo ny fianakaviana zay nasaina. Olona fantatro le olona ireo. Ary izahay ihany koa zay mivady tamin'izany fotoa zany mba nisany niaka ihany koa satria tsy tonga le lehilahy zay anambady apakatra vady an'ilay ramatoa. Ka rehefa nodiniko le izy indrindra fa taty aoriana, fa tam'izany mantsy aho tsy tena mbola nafantatra mazava mikasika any amin'ny ozina sy ny fanaratsy, tsy tena mbola nafantatra mazava ny fomba fiasana. Ka rehefa nodiniko le izy dia tao am'ilay vehivavy zay niaka napetrapetraka tao aminy no nisy ozina sy fanaratsy tsy matsangana tokantrano. Fa tsy lay lehilahy loatra akory lay nametrapetraka no diso. Matoka amy tena zany mantsy de zao efa nisy olana mitovitovy am'izany ihany koa tany aloha tany nazo an'io vehivavy io. De zao ndray izy tratry, zao ndray izy victime, voafitaka. Efa nahita ihany koa aho faharoa vitandroany ny soratra, de ny arivan'iny ihany dia rava tanteraka ny fiarahamoniny izy mivady. De taty aoriana de niezaka ny nanambady lay lehilahy fa tsy nety nahazo vady mihitsy. Nefa lehilahy mba manana maizy azy, mba manana fidiram-bola tsara, fa tsy nety nahazo vady mandraky tiany androany, tsy nety nahazo vady, tsy nety nahatsangana tokantrano. De ina hoy ianao no ilazany izany? Ozina sy fanaratsy no ao ambadiky zany rehetrarehetra zany tompoko. Fahatelo, ny olona sasany indray efa taty aoriana be, efa nahazo taranaka, efa nahangona fananana, nisy aza efa navita trano mihitsy no tonga teo aminy ny olana ara-panambadiana ka voatery nisaraka izy mivady. Tamy voalohany niefitra lay ramatoa fa lay lehilahy vadiny no tena ratsy, maditra, niova toetra, nivadika. Fa rehefa ndresaka tamiko lay vehivavy de fantatro fa tsy any am'ilay lehilahy no tena fototsy, tsy any am'ilay lehilahy no tena fototry ny olana, fa tao am'ilay vehivavy nisy ozina sy fanaratsy karazan'ilay mpandrava tokantrano, mpampisarabady no nisy tao am'ilay ramatoa. Enina dia mpino kristianina zay izy, efa nandray an-tompo, efa tena isam-baolona vavaka tsara, dia nanakery taminy any le fisarahana satria mbola tao aminy le ozina sy lay fanaratsy karazan'ilay mpandrava tokantrano zany. Ka rehefa nataoko ny fanafahana tamin'io vehivavy io, nataoko mivavaka fanafahana, fanapana le ozina, fanindina le fanaratsy, de akory moa zava-magaga. Ary zay no natonga ny teny hoe tena ozina sy fanaratsy no tao ambadika, satria ny ampitson'iny ihany dia nody tao amin'ny tokantranony lay lehilahy, kanefa efa mambolana no tsy nody, ary efa mambolana no tsy natsiaro vady manjanaka le lehilahy. Ary anisany mampahery, mampisaotra an'Andriamanitra dia tamin'ny herinandro iny ihany zay nodiny le lehilahy no nanapany le lehilahy hevitra fa ano tena ho an'i Jesosy iaraky ivavaka am'lay ramatoa vadiny.
ary lasa pino kristianina mandraky tiany androany dia tsy nisy intsony ny fisarahana teo amin'izy mivady. Mazava-be zany ny zava-nisy hoe inona fototsy ny olana teo amin'izy mivady hatram'izay tsy lay lehilahy loatra no naditra na hoe niovatoetra na hoe lasa nivadika fa tao am'lay raha-matoa mihitsy no nisan'le ozona nisan'lay fanaratsy ozana sy fanaratsy zany a no tao ambadiky lay fisara-panambadiana nisy teo am'lay raha-matoa a. Fa efatra efa nahita ihany ko ao tamin'ny tao anatin'ny fanterana tao anatin'ny fanterana no rava nytokantrano reto mpivady reto efatra amy rahavavy ry zareo samy efa lehibe daholo no tonga tao amy boroko de olona izokiny le vehivavy zokiny zany manana olana izay reto de ho an'io vehivavy zokiny io a de zao ny tantarainy hoe ho amalokana zao hoy izy dia nisaraka tapoka tamin'ny vadiko aho kanefa le raha matoa amin'io efa fitopolo taona latsaka kely de le rangavata zany mety hoe fitopolo taona tanoany kanefa de zay ny zava-nisy nisaraka ihany sy mivady raha ny tokony marina nefa fahafantarako azy a rehefa lehibe tahaky zany ny olona dia mifampitsinjo mifampitaiza fa tsy hoe andeha saraka indray fa ny anjareo de zay voalazako zay hoe nisy saraka indray tonga teo amin'ny fisara-panambadiany de le rahavaviny indray satria efitra amy rahavavy ry zareo tonga tao le rahavavy indray a de rehefa ndresaka teo zahay dia no tantarainy hoe tao reo zay tsy nanambady tahaka ny ty anakiray ty o izy tsy nanambady mihitsy mandra-batonga azy efa lehibe antitra tao ndray ozy izy a nanambady ihany fa tao anatin'ny fatanorana niteraka anakiray de ny saraka tahaka anazo an'ty anakiray ty hoy izy tao ndray a reo zay fanambady ihany fa mandraky ty ny androany tsy nataranaka ozy izy tahaka ty rahavaviko anakiray ity ry avanao tsy kisetrasetra fisehon-javatra tahaky zany fa mbola ozina sy fanaratsy no ao ambadika zany rehetra hito zany ry avana malala tsy angano na rirarira na ono tompoko ny fisina ozina sy fanaratsy zay mitatao eto ambony ty tany ity zay miasa manapaka an'ity zao tontolo zao ity fa tena misy ary ny olana enti-ny ozana sy fanaratsy de olana tsy evahana mihitsy na inona i olana entin'io miresaka fanambadiana sy tokantrano moa zany tsika androany de tsy evahana mihitsy ny olana entiny eo amy fanambadiana sy eo amin'ny tokantrano ary tsy vitany hoe tsy evahana mihitsy le olana fa mampitomany mampijaly mampahory mampamoy fo mihitsy aza ka raha tsy iozina sy fanaratsy io no miala eo aminao raha ohatra ka manana olana ara-panambadiana sy ara-tokantrano ianao dia anana olana mandra maty eny foana ianao eo amy lafi ny fanambadiana ary tsy afinaritra anao mihitsy ny fiainanao eto ambony ty tany ity na zao fahavelomanao zao raha ohatra ka mbola avelanao hitoetra ao aminao ny ozana sy fanaratsy a karazan'lay mpitondra olana ara-panambadiana na olana ara-tokantrano ary tsy anao ireriany akory no anana olana fa hatramin'ny taranakao satria izao olana mahazo anao zao amy lafa fanambadiana sy tokantrano satria ozina sy fanaratsy no ao ambadika de azo antoka fa tsy maintsy azo ny taranakao mifandimby zany ary raha madinika nge aza ianao am'izao fotoana zao a dia mety ho eo zao olana ara-panambadiana na olana ara-tokantrano mahazo anao zao de efa nisy tany amin'ny ray aman-dreninao na efa nisy tany am'ireo mpiray-tapoa amin'ny ray aman-dreninao de raha vao zay matsy ny zava-misy aloha de fa azo antoka fa ozina sy fanaratsy no ao ambadiky n'lay olana eo am'le olona
ozany sy fanaratsy manaraka ny taranaka. De zao ihany ko rehefa tsy misaraka velona le mpivady zay misy an'ty karazana ozina sy fanaratsy ray ity, dia ataon'zay isarany maty, ataon'zay isarany maty. Fa ndraindray moa ny mampalahelo tompoko de ohatrany hoe tsy mety azo ny olona loatra ny famarinana zany rehetrarehetra ambarako zany. Voateo zao no tafa resaka tamina olona fianakaviana anakiray aho, de tsy tonga de tsaroko avy hatrany zao zavatra toriko aminareo zao. Izy mpiray-tampo reo izy mpiray-tampo de saika efa maty vady tao anaty fahatanorana daholo. De efa niresaka tamin'ny raitra tamin'ireo olondreo le zokondrindra hoe ozina sy fanaratsy no ambadiko zao zavatra manjoanareo zao. Fa ohatrany hoe jamby izy ohatrany hoe tsy azo mihitsy ny famarinana zany satria efa sarabady efa maty vady lay la mato, de maty vady ny ralahany vitsivitsy, de maty vady tahaka zany keo hatramin'ny hanabaviny, de ohatra tsy mety miny azy fa ohatrany hoe rasy ny fifandrafin-javatra fotsiny le izy. Asa rehefa maty vady daholo angamba an'ireo zanak'ireo mpiray-tampo reo angamba vo iaiky izy hoe tena oza sy fanaratsy ty mahazo anay ity, ka zany ny olana misy amin'ny olona be de be am'izao fotoana zao. Kanefa nge mba olon'Andriamanitra, mahafantatra an'Andriamanitra tena narainy Jesosy re olona manana olana hoe maty vady reo ka hoy aho hoe ianao zay mahita sy mandria am'izao fotoana zao, ary resy lahatra fa ozana sy fanaratsy tokoa no ao ambadika zao olana ara-parambadina na olana ara-tokantrano mahazo anao zao. De hoy aho hoe te ho afaka ve ianao, ty anana tantara vaovao ve ianao, tiana ho tsapa ve le tenin'ny Paoly apôstôly hoe koa raha misy olona ao amy Kristy satria efa nino an Jesosy, efa nandray Jesosy anao, dia tonga olom-baovao izy, efa lasa ny zavatra teo aloha, indreo efa tonga olom-baovao, tonga vaovao ireo. Tsotra ny vahaolana omeko anao am'ty androandroany ity tompoko. Voalohany mazava aloha ny tenin'ny Paoly koa raha misy olona amy Kristy de olom-baovao izy, efa lasa ny zavatra teo aloha, indreo efa tonga vaovao ireo. Mazava ny teny Jesosy hoe zaho avy mba nana fiainana sady ananany be de be. Ny vahaolana tsara indrindra zany amin'ny alalan'ireo teny anakoro zay nambarako taminao reo de izao hoe ny finoana an Jesosy, fa izy no tompo sy mpamonjy ity zao tontolo zao ity, ny fandraisana Jesosy, ny fananana Jesosy monina sy mitoetra ao anatinao ary velona ao anatinao isanandro. Dingana voalohany ho amin'ny fanafahana izany tompoko, tsy maintsy miroso am'izay ianao, tsy maintsy. Fa raha ny zanako ao kosa na ny namanao na ny olo-patatrao no tsapanao hoe misy olana raha-panambadiana ka resy lahatra anao hoe oza sy fanaratsy no ao ambadika, de manatona azy anao ary resa ho aminy ny vahaolana tsara indrindra, de izy resy lahatra ny amy Jesosy hoe tombo sy mpamonjy, izy resy lahatra ny amy Jesosy ka omeny toerana ho ao anatiny Jesosy Kristy. Jesosy mantsy no ambaran'ny baiboly fa lalana ahafahan'Andriamanitra ray miditra ntsehatra, mitondra fanafahana, mitondra famonjena, mitondra fiainana vaovao. Faharoa, tsy tonga ho azy fotsiny am'izao tompoko ny ozina sy ny fanaratsy, fa nisy fototra ny aviany tao, zany no voalaza n'ity baiboly ity. Ohatra, lay taranaka mihitsy no efa nisy an'lay ozina sy lay fanaratsy mpandrava tokantrano, lay taranaka mihitsy no efa nisy an'zany. Na hoe na misavin'ny olona ianareo mivady, nandefasany devoly mba andrava tokantrano, na hoe nataony lay mpisopatra lay olon-dratsy azony tsy tia mainty ny vadinao, ka raha mahitanao izy de toy ny mahita biby. Normalina be raha ohatra ka gidragidra ny fiaina tokantrano, olana n'le tokantrano ary mety hiafara amin'ny fisarahana mihitsy azy zany.
zava-misy zany riavana tena zava-misy zany ambarako aminareo zany na lay trano fonenana mihitsy lay trano honenanao io no misy oza sy fanaratsy efa nipetraka tao ka na iza nipetraka tao na olona manao ahoana na olona manao ahoana ka rehefa lay trano mifonenana mihitsy no misy oza sy fanaratsy dia azo antoka fa zay petraka koa zany a dia tsy maintsy ho rava tokantrano tsy maintsy ho rava fanambadiana efa nahita olona aho a efa ndia trano fonenana tahaky zany eo ka na dia olona materialista be ary le olona tsy minomino fanaza tsy minomino foana zany fanazy zany ary tsy te ino zany tonga saina ihany izy hoe mizavatra fahafa ato am'ty trano ity fa zay rehetra efa mipetraka tato dia ny sarabady daholo noho zany tsara ny anaovanao noho zany ho ia tsara ny anaovanao vavaka fifonana ho anao sy ny ankonanao vavaka fifonana ho anao sy ny ray aman-dreninao ianao mihitsy no tsara manao le vavaka fifonana zao matsy no voalaza atao amin'ny fitomany Jeremia 5:7 nanota ny razanay tsy etintsony izy ary zay no mivesatra ny elony nanota ny razanay ozy tsy etintsony izy ary zay no mivesatra ny elony mila manao vavaka fifonana ho anao sy ny ankonanao ianao mila manao vavaka fifonana ho anao sy ny ray aman-dreny benao tany aloha ianao raha ohatra ka avy any no fototra ny vily le ozina sy lay fanaratsy fatelo tsy maintsy tapahana sy foanana ny ozina sy ny fanaratsy mpitondra faravana fanambadiana tsy maintsy tapahana io rehefa vita ny dingana voalohany de ny fandraisina Jesosy dingana faharoa ny fanaovana fifonana de tsy maintsy miroso amin'ny fanapahana an'le ozina ianao ary tsy maintsy miroso amin'ny faniliana an'lay fanaratsy ianao mba hiala eo aminao toy ny aretina ihany matsy izy io ekena tena ekena ny volaza amin'ny baiboly fa efa netiny Jesosy ny aretina ohatra efa nokapoana Jesosy ho fanasitrana ny marary mazava zay teny zay fa mba toka ny aretina ho sitrana dia tsy maintsy atao ny fametra tanana ho an'ny marary natao ny vavaka manokana ho an'le marary natao ihany ko ny fansorana diloilo ho an'le marary araka volaza amin'ny baiboly de mitovy an'izany ihany ko ny amin'ny oza sy fanaratsy ny tokony atao aminy hoe tapana ny ozina roana sailika amin'ny anaran'i Jesosy ny fanaratsy de ianao mihitsy no mila manao an'izay etika zay ianao mihitsy no mila manao an'izay etika zay fa raha ohatra kosa mbola tsapanao hoe mbola marefirefo ny finoanao zay mo fomba fitenin'ny olona ihany zavatra zay tsy tena mbola ampy loatra ny fatokinao hoe atosika an'lay oza sy lay fanaratsy anao dia tsara aminao ny miona aminay mihitsy ny miona aminay ahafanay manoro-hevitra misimisy kokoa ary indrindrindrindra ahafanay mivavaka ho anao mba ho tapaka sy ho foana ny herina ozina mba ho voailika ny fanaratsy sy ny asany ratsy rehetra na ihany ko mamonjy le fotoam-pivavana ataonay ianao satria izahay de tena mino fa misy herin'Andriamanitra miasa ao anaty fotoam-pivavana zay ataonay mamonjy olona manafaka olona manasitrina olona manova tantara-piainan'olona ratsy ho lasa tsara ka raha manana olana ara-panambadiana ianao de inoko fa ny fatokavanao mamonjy fotoam-pivavana dia fahasoavana ho anao hitondra fanafana ho anao raha namonjy ny hafa Andriamanitra de ahoana moa no tsy amonjenanao tompoko tsy misy fizatavan'olona ao amin'ny tombotsy to ao amin'ilay Andriamanitra tsy to ao amin'ny Jesosy Kristy fa raha ohatra kosa moa ka tena lavitra be misy anareo lavitra be tena sarotra aminao ny mamonjy an'izao fotoam-pivavana zay karakaranay fiangonana Refy Androdrakely zao de afaka miantso anay telefona ihany ianao asivy crédit tsara telefonao de afaka miantso anay maharitra ianao mba hafanay manoro-hevitra sy mivavaka ho anao amin'ny alalan'ny telefona efa nisy olona maro be nanao an'izany de voavotsy izy afaka izy niova tantara-piainana ny dera ny aja ary ny voninatrany de ho an'Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina ka dia raitsika ho zava-dehibe zay afatra nentina androan'izay ho anareo rehetra
zao ny fotoanan'Andriamanitra amonjenanareo. Ivavaka rasika apetra amin'ny fonao tananao raha afaka mandoaly kelo dia mandoly mihitsy fa tsara ny tompo ivavakytsika. Rainy malalo misotranao zahay amin'ny anaran'i Jesosy, mame voninahitra anao ihany koa satria androany no nanambaranao ny marina mikasikany am'ireo olana ra-panambadiana sy ara-tokantrano mahazo ola be deabe ankehitriny. Ary androany ny fotoananao zay natokanao amonjenandreo olon'ireo, anafanandreo olon'ireo, anovana tantaram-piainandreo olon'ireo ho lasa tantaram-piainana vaovao sy tsara. Ko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mandrafo amin'ny anao raiko ary mandidy ny fanaratsy ahy, mandidy ny osina miala am'ireo olonareo dia ireo olona zay manana olana eo amin'ny lafa fanambadiana sy tokantrano. Tapaka ny osina voahirika amin'ny anaran'i Jesosy fanaratsy ary tsofoko rano ho amin'ny fiainana vaovao, ny fiainan'ny tsiraray avy. Homenanao Andriamanitra velona ny dera sy ny aja ary ny voninahitra. Misaotra raha eo, halleloia, amen. Zay zany tompoko fotoanantsika tamin'ity androandroany itika dia mametraka ny mandram-piona ho anareo. Afaka mionamiko ianareo, afaka ny tonga mamonjy fotoam-pivavana zay taonay ianareo fa ahasoanareo zany tompoko. Mandram-piona, veloma tompoko. Eo afaka va ianao? Eo afaka va ianao? Fandarany iarana fiangonana Refi, Androndrakely.